eny ary raha lasina bavisany ry fiangonana zay fa tonga somatsara eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Ho fisaoratsy an'Andriamanitra dia andao isika rehetra hiaraka hiteka fara zay mafy. Raha mbola misy mafy noho izany dia ataovy ihany. Alleluia! Manaraka izany dia manolotra ny arahaba ho anareo rehetra. Fiangonana tonga manolotra n'ity fotoam-pivavahana ity ny tenanay. Dia arabaina tahaka izany ihany koa ianareo izay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao en direct amin'ny alalan'ny Facebook any amin'ny tokantrano misy anareo any. Amin'ny anaran'i Jesosy tononiko ampasahina ahery amintsika rehetra ny tanan'Andriamanitra amin'ity taona 2024 ity. Alleluia! Andaotsika hivavaka avy hatrany dia ametraka ny fotoana ny fotoam-pivavahana mba tena ho tahina ara-baky teny. Ho amanokana moa efa tena mambavaka ty fotoana ity fa dia noho ny fiarako aminareo dia mba iarasaintsika hiaraka hitorina amambavaka samy mivavaka tsika tompoko. Misaotra anao Andriamanitra izahay no ty andro androany ity izay nomenao anay ahafahanay manompo anao sy mame voninahitra anao ry Andriamanitra eo. Ny fahasoavanao mahatokanay velonaina tahaka izao ka dia misaotra ary miondrika eto natrehanao zahay. Tonga eto amin'ity tranonao ety ihany koa zahay androany hiaraka hanao fotoam-pivavahana hanome voninahitra anao hideranao ankalazanao ka dia ho arak'izany ho tahinao ty fotoana ity. Ho tahinao fotoana androany tsy hisy na dia olona ray aza aminay tsy handray zavatsoa. Tsy hisy na dia ray aza tsy handray zavatsoa. Amin'ny anaran'i Jesosy ahita ny voninahitr'Andriamanitra ny izahay rehetra tonga eto anio. Misaotra tompo. Ary efa afaka eto ny ran'i Jesosy. Zany raha zany no entinay mandresy ny devoly sy fahavalo. Entinay manakana ny devoly tsy hamita mission eo amin'ny fiainanay. Ary zany raha zany no entin'Andriamanitra mamoaka anay ho mpandresy taona 2024. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Amen. Ny voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra irery hatrany hatrany. Anao ira anankitelo mifanesy isika etsika manohy an'izao fotoam-pivavahana izao. Dia zao no teniko aminareo efa teniko matetika izy ity. Tsika zany raha tonga eto manaraka izao fotoam-pivavahana izao dia tena ilaina soroina tsy hoe eo amintsika mihitsy nindrika fombafomba na nindrika fahazarana. Tsy misy mahazo tombontsoa amin'izany. Tsisy zavatsoa omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fombafomba na fahazarana. Fa Andriamanitra ilaina tompona vokotry ny fo. Tena hoe vokotry ny fo arana hafanam-po. Ka raha manentana anareo mpitarika fiderana eto dia tena meteza hoentanina dia meteza hiaraka nompon'Andriamanitra amin'ny alalan'izay fanentanana ataon'izay itsika. Manentana anareo mpanompon'Andriamanitra hoe hivavaka dia meteza hivavaka arak'izany tokoa. Tena hivavaka amin'ny fonao. Tena hivavaka amin'ny fonao manontolo. Alleluia! Alleluia! Tena tanterao zany fahasoantsika sy hatsara fiainantsika. Fahita sitraka amin'Andriamanitra isika. Andao hitsaka antsika hira anankitelo fanesy no etsika manompo an'Andriamanitra fanosina ny fotoana tena hanompo isika. Araisika mpitiavan-tanana ny mpitarika fiderana azy. Alleluia! Ndao mbola te tanana mafy ho an'Andriamanitra ihany sika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho an'Andriamanitra ny haja ny dera, ho an'azy irery ihany saotra. Alleluia! Dia ampifaliana indray no hanoloranay ny arahaba amin'ity atoandro ity noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia velonay izy asianao ka hatrary ity andro androany ity. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tonga eto ianao androany. Tolorana ny arahaba manokana koa ianareo izay natokantrano any amin'ity atoandro ity dia manona fahasoavan'Andriamanitra, manona fiadanan'Andriamanitra ho antsika eto amin'ity toerana ity. Alleluia! Dia tiako ny mampatsiahanao, tiako ny mampahero anao hoe Andriamanitra izay tompontsika eto dia izy lehibe voninahitra.
mendrika nomena ny avo indrindra izy satria izy ilay Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, lanitra ny fiandrianany ary ny tany fitoeran-tongony. Noho izany androany ame voninahitra izy, fa raha omena voninahitra izy androany dia ame voninahitra azy koa, ame voninahitra anao koa izy androany, amirapiratra aminao ny fahasoavana, amirapiratra aminao ny voninahiny, ary ahita ny fahalebiazana hatrany anao. Tsy ala maina ianao satria Andriamanitra izay tompontsika eto dia mahery ka andao tsika hideran'Andriamanitra avy hatrany ame voninahitra an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Di
voninahitra be voninahitra aoka ianao tena idiran'Andriamanitra androany na ianao izay tonga eto na ianao izay natokantrano any dia asainay amin'ny anaran'i Jesosy andaontsika ame voninahitra an'Andriamanitra omentsika azy ny saosana amentsika azy ny avo indrindra mpamendrika azy izany tena mendrika an'Andriamanitra mihitsy ny dera itsika zanany dia mendrika ny anandratra azy mendrika ny ame voninahitra azy androany andaontsika hiara ihany-koka andaontsika hiara ihany-koka ame voninahitra an'Andriamanitra tamin'ity toerana ity avy indrindra ianao raha eo mendrika anao ny dera mendrika anao ny voninahitra ndreto zahay mitsaoka anao mifatoena ao anatin'ity ity fa hidina aminao ny voninahitra Andriamanitra ary amirapiratra eny amin'ny tavanao ny voninahitra Andriamanitra halleluja avy indrindra ianao raha eo mitsaoka anao zahay androany daontsika hiara ihany-koka hiara hitsaoka an'Andriamanitra ametraka anazy amin'ny toeram-boninahiny hietry amin'ny fahalebiazantsika androany Sovy-mono mitovy aminao Jesosy. Oh aminao Jesosy. He's
miandry anao raha. Zuby mono mitovy aminahy. Haleluya, andao tsika ity tanana mafana mpanjaka manjaka. Samia makano toerantsika rehetra dia mbola mamerina ny arahaba atsika rehetra izay tonga manatrika ity fitoam-bavaka. Ara-baiko tahaka izany ihany koa isika izay any amin'ny tokantrano tsirairay misy atsika any. Eny naiza naiza toerana ahitanao sy anaranao ny afatra amin'izao vanim-potoana izao dia manentana anao aho raha iso tena hoe fahasoavana manokanao anao mihitsy izany, na dia toko hoe any an-tokantrano misy anao ary ianao dia tsarovy fa eo foan'Andriamanitra, satria ny baiboly dia miteny hoe Andriamanitra dia tsy Andriamanitra ny akaiky ihany fa Andriamanitra ny alavitra ihany koa. Fa ny ahatonga antsika afaka hita vokatra lehibe, ny ahatonga antsika afaka ny tena hita ny herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika tsirairay, na ny any an-tokantrano na ny ato anatin'ny tranon'Andriamanitra dia izao raha ihany ny takian'Andriamanitra, mila manana finoana. Amen. Izany hoe raha nomen'Andriamanitra tombotsoa manokana ianao, nomen'Andriamanitra fahasoavana manokana ianao androany, afaka hiaraka hivavaka sy hanompo atsika tsirairay avy, dia tsarovy fa afaka anao zavatra lehibe fiainantsika Andriamanitra. Na dia androany mihitsy ary ianao voasambany hoe tonga ato an-tranon'Andriamanitra, na dia androany mihitsy ary ianao voasambany hoe afaka manaraka amin'ny alalan'ny Facebook, dia tsarovy fa afaka hisy herin'Andriamanitra hiasa anao zavatra lehibe fiainana izay manao mainina mafy. Amen. Izany ke tena resy lahatra ry havana raha mahita ny tantara anatin'ny baiboly. Ohatra amin'izany izao
Ilay vehivavy anankiray izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny marika toko 5:5-20. Matetika moa rehefa mampianatra ny ty afatra ty hoe ho an'ny olona tapidalaka le dia mbola afaka misy lalana isokafan'Andriamanitra eo amin'ny lohany. Mbola afaka misy lalana isokafan'Andriamanitra foana eo alohany. Amen. Ilay vehivavy 12 taona nitady fanasitranana, 12 taona lany vola, 12 taona tsy nahita izay mba nitadiavina. Arabaky teny te tapidalaka le ilay vehivavy satria nahoana lano ny volany. Izy tsy nety sitrana vovomaika ny anarary. Fa sambany averiko tsara, sambany ny eona tamin'i Jesosy ilay vehivavy. Fa na dia sambany ary ny eona tamin'i Jesosy izy dia noraisiny fanasitranana. Lay fanasitranana tsy hita nandritry ny 12 taona. Lay fanasitranana izay toka hoe nandaniany vola be. Lay fanasitranana nitetezany toerana maro. Lay fanasitranana tsy hain'ny olona nanome anazy. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy izy na dia sambany azy dia ambarany tenin'Andriamanitra fa teny eo ihany dia ritra loha ranon'aretina. Androany ihany koa dia mampahery ho anareo rehetra izay manatrika amin'ny fotoam-bavaka any an-tokantrano any na eto amin'ity trano fivavahana ity, tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy hoe hiasa amintsika ny herin'Andriamanitra androany. Hiasa amintsika ny herin'Andriamanitra androany. Dia hoy aho hoe ho ritra ny loha ranon'ny aretina, ho ritra ny olana androany, ho foana ny ady rehetra. Ary izay ny tadiavina hoe faila be ka tsy hitanao amin'ity taona ity, ho ataon'Andriamanitra ho hitanao zany. Amen. Za zao mino anefa misy olona efa ela be nitady an'ilay fanamadiny. Fa amin'ity taona ity ho azonao ilay izy. Mbola betsaka izany. Amin'ny anaran'i Jesosy ninona tsy hitanao hatramin'izay, ninona tsy azonao hatramin'izay, ninona efa tena nataona daholo ny fomba nitadiavana azy fa tsy hitanao. Mifanena amin'ny Jesosy ianao androany. Ahita voninahitran'Andriamanitra ianao. Dia andray ianao izay manao menina masany. Andray ianao amen ve. Ka izay indrindra nitaovako anao hoe mila manana inona? Zay antokana ihany eo. Tsy fihetsiketsehana, tsy fombafomba. Tsy ho izay za pastera ny tena nika amin'ny amenina mafy atao am-piangonana. Tsara ilay izy. Fa ozy ny Baiboly. Raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao izao nasitraka aminy. Fa zay manatona an'Andriamanitra, zay maninona hony dia tsy maintsy. Jereo ilay vehivavy amin'ny marika 5:25 nanatona sa tsy nanatona? Rehefa nanatona an' Jesosy tamin'ny mpinoana izy sitrana sa tsy sitrana? Dia ianao koa izay tonga eto am-pinoana, izay manaraka amin'ny fandarana am-pinoana, ka mino anao fa avy amin'Andriamanitra zao fotoana izao hamonjy anao any Andriamanitra. Hiasa amin'ny fiainanao any herin'Andriamanitra. Mila mino anao fa avy amin'Andriamanitra zao fotoam-bavaka izao. Sa tsy izany ve? Niza olona mijoro eto niza olona manetan'eto dia fitaovana ihany ireny fa finoana an'Andriamanitra no ahafahanao mandray zavatra avy amin'Andriamanitra. Ka mbola ito hivavaka isika izao. Ny vavaka ao ataontsika eto dia satria za tena mino be mihitsy fa no zava-magaga amintsika ireo Andriamanitra. Tena mino an'izany ny atao anatiko ato fa samy andray fahasoavana avy amin'Andriamanitra isika. Kanefany mba hatonga izany tsy ho voasakana, mba hatonga izany ho tanteraka araka izay efa fotoanan'Andriamanitra mihitsy, mba hatonga izany tena ho voaray atsika ireo dia ity ny fanetanana hoentintsika mbavaka rehefa avy eo. Mila esorina daholo izay karazana toetra tsy avy amin'Andriamanitra. Mila esorina daholo ihany koa izay karazam-pahotana tsapanao mbola malaky mahazo anao. Tsy haiko hoe ianao ve mora tratra ny fakapanana ka raha vao tratra ny deresiny. Amin'ity 2021 ity rangaha andao anao fanampy fa raha ezasy ianao satria misy Jesosy velona ao anatsika tsy ho resina fakapanazy antsony. Amen. Satria misy ten'Andriamanitra ato amin'ny Korintianina voalohany ato 7:5 dia hivavaka isika rehefa avy eo. Korintianina voalohany 7 dia vakitsika ao amin'ny 5 dia zao ny vaky 5 azafady Korintianina voalohany 7 azafady. Korintianina voalohany
toko fadimy dia andino mifafito dia zao mivaky ilay tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy koa esory ny masirasira ela mba ho vongana ny vaovao ianareo. esory ozy lay masirasira ela tsy haika inona ka ilay zavatra tsapanao ohatry ny nampasirasirana tany aloha efa ela ny ainanao an'izy toem-poratsy ve ohatry ny mora tesitra ao vao maheno teny zavatra hitenenan'ny olona anao dia tonga dia tesitra anao dia miteny mahery ianao ve ilay karazan'olona raha vao ohatra ka nisy olona natezitra anao dia herinandro nareo tsy miresaka na tsy miteny aman'olona ianao nahitako olona anankiray zao vao aingana ny resaka tamiko tamin'ny herinandro teo zay mivady tinga so pastera ozy miantro ao telefona io a dia zao noteneniny tamiko eto ambavaka pastera fa bloqué daholo ozy ny zavatra ataonay misy vadinasa zay ozy efa tena nandeha be teo dia nagaga pastera fa manomboka nikoensa le izy tsy mandeha tsara dia tsy vita zany manomboka ohatrany tsy mahita toromitsy amin'ny alina ozy tena fa andro maromaro zao dia ozy niteneniko taminy tsy tongatonga ho aza madamo ao a fa misy zavatra ao dia te moa izy niodikodina teo ihany tsy tongatonga efa nivavahana angerinao ae napetraka tamin'ny tompo le izy efa nisokatra tsara ny lalanasa ary ianareo efa lamina fa inona ny antony nefa rano moa taty arindrina ny resaka anay mialohan'ny vavahako taminy dia zao ny nambarany zay tinga pastera niady zao zay vady a efa herinandro tsy mifampiteny ao an-trano e herinandro a o zay hoe tsy haiko hoe zany ve ny rekoriny tsy miresaka sa mbola misy lehibe noho izany na maharitraritra io izany fa raha herinandro zany miraitraminy efa tsy miresaka ohatrany tsy vitako be resaka ty zany za mora miresaka kely tsy vitako zany a hoe herinandro e mpivady mpifankaty a mpifaninina mpifankaty fa herinandro no tsy miresaka ahoana moa ny andehana amin'ny fiainana amin'izany ahoana ny ampahita tory amin'izany ahoana ny ampahomby amin'izany ary ahoana no afan'Andriamanitra mitratsehatra amin'izany esoriny tena zany no akaiky ny hoe esorina fotsiny dia milamina amin'ny fiainana hoe no izany hivavaka isika ho anareo any an-trano na ho atsika ato amin'ny trano fivavahana dia miantso atsika rehetra andao tena hivavaka esorina daholo masirasira ela ho vongana vaovao tsika rehetra androany amena satria za mino a fa hotahin'Andriamanitra daholo amin'ity taona ity ka mbola miandoty ny taona mbola vao fa 17 volana janoary androany andao esorina daholo zay masirasira ela masirasira ny 2020 masirasira ny 2019 andao esorina daholo any a mba tonga inona hony vongana vaovao satria rehefa ravy zay miala daholo le masirasira ela dia miteny aminao rehefa vongana vaovao ianao dia hirotsaka koa fitahina vaovao fandresena vaovao fanambinana vaovao raha ianao le karazan'olona mbola tena hoe miaina amina fahotana tsy fantatro hoe ianao malala anazy zao hoe tena mbola manoty e dia araky ny tenin'ny Paoly apôstôly Korintianina voalohany toko 5:7 esory ozy lay masirasira ela mba ho tonga vongana vaovao a ianareo ry havana tonga eto ny tena sitrapon'Andriamanitra dia hoe izy asa isan'andro san'andro amin'ny fiainantsika ny tena sitrapon'Andriamanitra dia hoe ny zanak'Andriamanitra rehetra dia hiaina amina fiadanana ary na inona mety zavatra hitranga zavatra iseho ty ambonin'ny tany rehefa tonga vongana vaovao ianao dia tsy maintsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra ka andao ary vavaka anjaranao manao fifonana anjaranao manapa-kevitra hiala amin'ny zavatra tsy mety anjaranao mihitsy androany tena manana etaeta sy fandrina tena hifonako Andriamanitra fa za ty mbola misy masirasira efatry ny hely raha ao amin'ny foko tany amin'ny fisainako tao amin'ny toetrako esoriko zany androany mba ho tonga vongana vaovao ahako mba hisehoany voninahitr'Andriamanitra hivavaka sika tompoko tsy misy miafina amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra satria manerana ny fanay masina manerana ianko le Andriamanitra raitsika mahita ny lasa sy ny ankehitriny sy no avy izy a enao androany mila manapa-kevitra mila manetry tena
mila mivavaka tsara eny atren'Andriamanitra mba mindra fo aminao ny tompo ka hiasa mahery amin'ny fiainantsika izy. Samy mivavaka manana etaeta. Raha te hita ny voninahitran'Andriamanitra ianao dia andao arodantsika ny hevitra. Andao esorintsika izay tsy nambolen'Andriamanitra. Esory ongoto tanteraka ilay masirasira ela. Andriamanitra no manentana antsika satria fantany io. Hitan'Andriamanitra io. Mangataka aminao androany. Tena anapa-kevitra mihitsy. Manentana anao amin'ny anaran'i Jesosy ahako. Anaisotra izay rehetra masirasira efa ela. Esory zany mba ho tonga vongana vaovao sika. Alao Andriamanitra hiasa. Alao Andriamanitra ny voninahiny. Aleo Andriamanitra tena hiasa mahery. Fahasoavanao anao na henonao zany hafatra foy zany. Tianao Jesosy matory renao zany fanentanana zany. Te hiasa eo amin'ny fiainanao zao amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Tsy miangatra izy. Tsy mizatavan'olona. Fa ianao mila manapa-kevitra mihitsy. Aza miandro olona no teny aminao. Fa efa ny tenin'Andriamanitra hoe esory masirasira ela. Mba tonga vongana vaovao sika. Amin'ity taona ity dia anavaka ny fiangonany Andriamanitra. Anavaka an'izay mino azy izy. Ahita ny voninahitr'Andriamanitra sy ny asany isika. Raisy tombontsoa anao manokana izao fotoam-pivavahana izao. Sotra Andriamanitra, mamindra fo aminay ianao tompo. Mifona aminao zahay. Ny amin'izay rehetra fiainanay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Mifona izahay ny amin'izay mety toe-po, fitondran-tena, fiainana tsy mendrika. Ataovy mivavaka, ataovy amin'ny fonao rehetra izany. Tena tian'Andriamanitra isika mba tonga vongana vaovao. Tena tian'Andriamanitra mba olona vaovao tanteraka mihitsy. Mba hahita ny voninahiny. Esory ozy ilay masirasira ela. Anjarana amin'ny manapa-kevitra androany. Ry Tompo Andriamanitra rainay io, fantatro fa tsisy miafina aminao. Izay nataonay rehetra izay momba anay. Na dia ny any anatin'ny fonay lalina indrindra raha dia miandrandra eo anatrehanao fantatrao zany. Rehetra izay Tompo, mifony eto anatrehanao ary manapa-kevitra. Anaisotra izay rehetrarehetra masira efa ela. Tapa-kevitra dia araka ny sitraponao zahay. Iaina araka ny didinao zahay. Andeha araka izay efa nanentananao zahay. Mamindra fo aminay Andriamanitra. Aoka tena hivavaka. Raha nokatra ny vavanao ianao dia iaino anao Andriamanitra. Raha nomboka manapa-kevitra anaisotra izay tsy nambolen'Andriamanitra ianao dia anampy anao ny fanahy masina fa tsy avelany ady rery ianao. Noho izany raiso fahasoavanao anao ny fiarahantsika mivavaka. Fa ny fanahy masina dia anampy antsika izay mangetaeta. Fanahy masina dia tsy amelanao hiady rery fa hitondranao mba hanao sitrapon'Andriamanitra izy. Tsy fombafomba ny fotoanantsika eto tsy fandanim-potoana ity fa tena fitediavana n'Andriamanitra finoana afaka hiasantsika rehetra ny tompo androany. Jesosy, tena misaotra anao aho. Ianao Andriamanitra ny manampy anay anaisotra izay rehetra tsy avy aminao. Izay rehetra hevitra mampisaraka anay tamin'Andriamanitra dia mirodana izany androany. Foanako amin'ny anaran'i Jesosy ireo karazana hevitra rehetra, karazana fahotana, toetra izay mahatonga anay tafasaraka tamin'Andriamanitra, manakana ny valim-bavaka, manakana ny fitahina, manakana ny fidirana ny an-danitra. Harodana amin'ny anaran'i Jesosy any. Harodana amin'ny anaran'i Jesosy any. Foanako amin'ny anaran'i Jesosy any. Ravaina amin'ny anaran'i Jesosy any. Amin'ny anaran'i Jesosy. Andao foanatsika daholo.
zay rehetra didinao ny anaran'i Jesosy hiala ao aminao dia miala zany. Tsy maintsy mirodana. Nataka ny tendrombohitra ireo tsy maintsy miala ao aminao io. Ampiasay ny fahefana. Ampiasay ny anara-tsarobidin'i Jesosy. Ampiasay ho amin'ny finoana izany. Misy fiatraika izany androany. Misy fiatraika izany androany. Misy fiatraika izany androany. Hitona fanavaozana ao amintsika ny fiangonana. Oh, ry Tompoandriamanitra tsara indrindra. Manafaka anaynao Jesosy aho. Manafaka anaynao Jesosy androany. Mankasitraka tompo tsara indrindra. Mankasitraka tompo tsara indrindra. Mideranao zay fa tsara loatra ianao. Misaotra Jesosy aho. Manomboka misaoran'Andriamanitra ianao fa tonga vongana vaovao. Isy herin'Andriamanitra hiasa aminao. Malalaka ny hafan'Andriamanitra mamonjy anao androany. Manomboka misaoran'Andriamanitra. Manomboka misaoran'Andriamanitra. Manomboka misaoran'Andriamanitra. Manomboka misaoran'Andriamanitra. Mivoninahitra izy. Misaora azy amin'ny fona rehetra. Fananitsy anao sy nanampy anao izy. Asandraton tompotsika. Iteka mafan Jesosy sika rehetra. Iteka mafan Andriamanitra raitsika. Iteka mafan fanay masina isika. Amin'ny anaran'i Jesosy hotahin'Andriamanitra ny azao fiangonana zao hotahin'Andriamanitra ny atsika rehetra zay manaraka amin'ny fotoam-bavaka. Alleluia. Amen.
Isaorantsika lehibe ny tompo a izay nitarika atsika atao anatin'izay a vavaka izay inoko fa avy amin'Andriamanitra ny famangina fa amin'Andriamanitra ihany koa ny fitaomana antsika rehetra mba hiainanao sitrapony ka raha tena nataonao tamin'ny fonao rehetra ary tena tampinoana anaovanao izany dia inoko fa ndray vokatra lehibe avy amin'Andriamanitra ianao. Amen. Isy asa lehibe sy mahagaga ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika rehetra. Amin'izao fotoana izao tsika dia andeha hiroso avy hatrany amin'ny fandaharana manaraka dia tsy inona izany fa ny fitondrantsika ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fanatitra moa dia matetika fanitanako ity hoe aza raisitsika tahaka ny fombafomba-piangonana na ho raisina tahaka ny hoe fombafomba miforon'olombelona taty aoriana fa ny tenin'Andriamanitra dia marina foana. Ireo mpanompon'Andriamanitra izay nivangin'Andriamanitra manokana andinika ny soratra masina sy hitondra nanoratra n'ity boky ity a dia ambarako amintsika rehetra fa mitsindry mandrin'Andriamanitra ary nataon'Andriamanitra tao am-pon'izy ireo ny afatra rehetra mba hiainana sy ho tanteran'ny olona rehetra mpanaratian'Andriamanitra dia anisan'izany ny fanaovana fanatitra. Tena miantso antsika rehetra hoe ataovy am-pifaliana izany. Raha mahatsiaro ny ao amin'ny Baiboly ny antsika rehetra fa hatrany amin'ny testameta taloha ka hatraty amin'ny testameta vaovao dia nisy foana nietsika natao tamin'ny fanatitra. Ary izay tena nanao izany tamin'ny mpifaliana dia ozy ny Baiboly hoe nankasitraka azy Andriamanitra ary ny tany fiainany Andriamanitra. Ry Abrahama zao ohatra dia anisan'ny lehilahy tena nitahin'ny tompo satria olona mpanao am-pahafolon-karena, olona tena nitahin'Andriamanitra. Aty amin'ny testameta vaovao zao dia ambara amin'ny Baiboly nisy vehivavy mpitondra tena izay tena nahantra. Ny farany tany apôstony mihitsy aza ny narotsany mba atao fanatitra tamin'ny fotoam-bavaka izay nitanterahany Jesosy. Ary rehefa nahita ny vehivavy nanao fanatitra Jesosy dia zao mihitsy ny teneniny manao hoe ity vehivavy ity ozy no nanao be indrindra tamintsika rehetrarehetra izay tonga ny vavaka teto. Dikan'izay dia izao tsy tamin'ny fiangonana taty amin'izao taonjato misy atsika izao rery akoriny no hoe nanao izany fanatitra izany na hoe sy ny fotoam-bavaka misy fanatitra fa tena fomba fanao tao anaty Baiboly rehefa andeha hiaona amin'Andriamanitra izy io. Ary izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa miseho anatrehan'Andriamanitra ianareo dia taniremo sao dia miseho nareo nefa tsisy fanatitra na hoe taniremo miseho foana tsy mitona fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra izany dia izao hoe na iza olona iseho anatrehany anompo azy dia antsoin'Andriamanitra aloha ilay olona hoe mitondra fanatitra. Ny fanatitra mantsy ry havana dia ao ny anisany anaovan'Andriamanitra fifanekena amin'ny olona mba hitahiny an'ilay olona manao fanatitra. Amen. Anaovan'Andriamanitra fifanekena amin'ilay olona ny fanatitra mba hahafan'Andriamanitra mitahan'ilay olona. Ka androany zany zao na iza isika hitona fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra tena anao izany ampinoana ampifaliana dia tsofina rano hoe hifanaiky aminao Andriamanitra fa ho tahin'Andriamanitra ianao. Ho tahin'Andriamanitra isika rehetra. Amen. Dia tsofina rano ianao hoe amin'ny herinandro miditra io isy fitahin'ingeza be ho ataon'Andriamanitra amin'izay manao mainina mafy. Amen. Ka zao ary andao homany eny an-tananao ary izay fanatitra izay. Ao ihany koa moa ny ampahafolo-karena zany ho an'izay mbola tsy nahatanteraka izany atovy am-pifaliana. Fa Andriamanitra dia miteny fa hanokatra varavaran'ny lanitra izy rehefa mitondra ny ampahafolo-karena isika. Satria tsaroa fa vahiny sy mpivahintsika eto ambonin'ny tany. Inona hoe tsika? Ainao mikeka hoe miasa ianao eto, mitady vola ianao eto, manao zavatra ianao eto, fa vahiny ianao no eto, misy tompony tany, an Jehovah ny tany sy izay rehetrarehetra ao aminy. Noho izany raha afaka nitady vola teto ianao, afaka niasa teto an-tany ianao, afaka nanao zavatra teto ianao, dia omena ho an'ilay tompony ampafolony mba hahafany mbola hitanao amin'ny ho avy. Zao mahatonga nahiteny amintsika vahiny tsika ny eto tsy misy maharitra eto mandrakizay. Satria ny vahiny tsy afaka mitoetra mandrakizay mitoerana ny vahinanany. Sa tsy marina izany? Tsy hoe iny ianao vahiny eny an-tanin'olona dia 5 taona ianao ny tao dia sao dia tsy vahiny ianao. Fa ny vahiny dia mandalo izy. Sa tsy izay ve? Dia itsika nataon'Andriamanitra vahiny eto ambonin'ny tany. Men'Andriamanitra hery tsika, men'Andriamanitra tanjaka isika, men'Andriamanitra fahasalamana, men'Andriamanitra tolotsaina sy fahalalana fahaiza-manao mba ahafahantsika manao zavatra. Fa ny tena fototra sy loharanon'ny zavatra ianao hoe source. Andriamanitra ny source ny zavatra rehetra. Dia omena anazy ny apahany. Amen. Mba mbola ahafahany mahatoky anao amin'ny ho avy ka anao bebe koa noho izay fanomena izy. Amen. Mazava ve ilay izy? Dia ndao ary hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro
Sotranao indray zahay a fa tonga amin'ny fotoana afahany manompo anao amin'ny alalan'ny fanatitra. Misaotra tompo satria mampahery anay foana ianao fa tsy fombafomba fiangonana zany na fahazara fa tena fomba fanao tao amin'Andriamanitra mihitsy ho an'ny olona izay fanaraka taminy na hanompo azy. Andriamanitra, isaonana ianao ny fitahinany menao sy nanambinanao anay. Tena resy lahatra izay hoe nitahanay Andriamanitra ianao. Ary noho ny fitahinany menao anay a dia izany no mbola matoza ho anay. Ho tahinao ny fahasalamanay satria na dia nanana faniriana be sy nanana etaeta iasa ary izahay kanefa ny narary dia tsy afaka nanao izany asa izany akory. Fa nitahinao ny fahasalamana dia nitahinao izay nataon'ny tanana dia nahazo fitahina izay avy aminao. Ka mankasitraka anao any rehetra izay misaotra anao indrindra ka ampirofon'ny fisaorana dia hanatitra fanatitra izay amin'ny finoana, ampifaliana no hatanterahana izany. Ka amin'ny anaran'i Jesosy engane mbola hitombo ny fitahina omen'Andriamanitra ny olona. Mbola hitombo ankoa fanambinana ho azony tsiraray avy. Dia tsofoko rano mbola hoe isokatra bebe koa anay ny lanitra ka tsy hikatona ho anay fiangonana mihitsy izany. Amin'ny anaran'i Jesosy ho resy lahatra izahay fa tena avy amin'Andriamanitra loha rano izao rehetrarehetra izao. Matotonga teo am-pelantananay. Rainay izay ny an-danitro, atolotra anao ny tera, atolotra anao ny saotra, atolotra anao ny voninahitra. Mankasitraka tompo tsara indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy, raisy izao fanaty izao tompo Andriamanitra, avita be ary ampivelatra ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny anara tsara-pidin'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Dia ho fandaminana moa zany izay mitondra ny ampafolo-karena dia miroso ety aloha ary ho tantazana eny am-pitoerana kosa ny fanatitra ao anatin'izay rehetra izay moa dia mbola hitohy iteran'Andriamanitra isika. Yeah.
Alleluia. Tainany isika rehetra dia isaoran'Andriamanitra izay fotoana nafanotona fanatitra izay samia makantoerantsika. Melohan'ny itondrako ny hafatra no tonga dia ataoko isika mipetraka reto mpanompon'Andriamanitra ireto manao filazana kely ny tenako filazana moa zany dia izao amorohora mbola manana fotoam-bavaka isika rehefa aveo asaina manokana ianao raha mbola manana fotoana azonao alamina tsara dia tongava mamonjy fiarah-miangona fa zava-dehibe loatra ny andrenesanao ny tenin'Andriamanitra. Amen. Amorohora zany fotoana antsika rehefa aveo ny fotoana andavanandro ihany koa dia tsy miova ny fotoam-bavaka isika. Misy ny fotoam-bavaka ny atalata Vatikanina manomboka valo sasany maraina amin'ny 12 ora kosa dia misy ny fotoam-panafahana mifarana amin'ny 2 ora. Ny alakamisy moa dia toy izay ihany koa amin'ny valo sasany Vatikanina vavakarana Vatikanina fa manomboka amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora dia misy ny fotoam-panafahana zany rahantsika manatanteraka eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao. Koa anentanana antsika rehetrarehetra zany mba ho avy no zava-dehibe ny famonjena fiarah-miangona. Ny zavatra tsy kary sasy hita mantsy dia izao hoe somary tsy tena be dia be zany ny olona mamonjy fiarah-miangona rehefa andavanandro. Tsy haiko hoe noho ny asa ve sa mianatra, raha izay nga dia tsy mena tsiny. Fa misy karazan'olona mety afaka mandamina fotoana ihany kosa dia entanina ianao mba handrindra sy handamina fotoana mba asianao vapahany amin'ny fotoana mba hanompoana an'Andriamanitra. Tombontsy lehibe sy fahasoavanao anao nge ny manompo an'Andriamanitra sa tsy zany ve? Ka anentanana antsika rehetra akoatran'izay ihany koa nefa ny filazana manaraka dia akoatra ny famonjena fiarah-miangona dia mba misy fanentanana moa zany ataonay mpanompon'Andriamanitra ho antsika rehetra. Rehefa manokana fotoana ivavahana ianao isan'andro any an-trano any dia asivo ampany amin'ny fotoana ivavahanao mitondranam-bavaka ny firenena malagasy. Tena manana andraikitra goavana isika mpino kristianina amin'ny fitondranam-bavaka ny firenena. Mitoam-bavaka ny vahoaka malagasy, mitoam-bavaka ny mpitondra fanjakana, mitoam-bavaka ny mpanompon'Andriamanitra rehetra satria mila vavaka avy amintsika izao firenena misy atsika izao. Amen. Nahita tato amin'ny Baiboly nefa ireo fiangonana na hoe ireo mpanompon'Andriamanitra ny tena mitondra-bavaka ho an'ny firenena dia ny anon'Andriamanitra ny vavaka nataony ary tena ny haino Andriamanitra ka namonjy an'izany firenena izany. Ohatra hoe Mosesy zao nitondra ny firenena Israely rehefa nanao fifonana ho an'ny olona Mosesy dia ambarany tenin'Andriamanitra fa ny haino Andriamanitra dia nampitsahatra ny fahatezerana ka tsy nandringana ny firenena Israely. Zany hoe manan-danja lehibe eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy ny hoe misy olon'Andriamanitra manao vavaka fifonana ho an'ny firenena. Ka raha itsika rehetrarehetra ireo zany zao nanomboka iombom-bavaka iray saina anao am-po izany atao hoe vavaka ho an'ny firenetsika, anao fifonana lehibe mihitsy ho an'ny mpitondra fanjakana, ho an'ny manam-pahefana, ho an'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka, ho an'ny fiangonana kristianina rehetra dia inoko fa fifaliana no ampidirin'Andriamanitra eto Madagasikara. Ary tena raha ohatra ka ny zavatra natezitra an'Andriamanitra dia ho atsahatr'Andriamanitra izany ary ho tahin'Andriamanitra ny firenetsika. Amen na ve? Ka hoy hoe tena ilaina ny manao vavaka fifonana ho an'ny firenena. Ka aoka ianao tsy hoe ny anahy ihany mifantatro pastera falao samy mitondra ny anazy tiana samy manao ny anazy fa ara-Baiboly skara dia ho tahinany zany fanentanana ho ataoko hoe nahita nandikany amin'ny zava-boahozy na Iakana lehilahy anankiray Iakana no anarany izany fitarika ny firenena ihany koa. Dia na rehefa nalefa ny miaramila dia nisy zava-boahozina na hoe zavatra tsy natao kasihana nefa nalain'ny Iakana tena maty ponina tao hay. Ka nantany an'Andriamanitra Josua fa naninona izay ny afa-baraka, maninona ny firenena nataonao tao tahaka izao, naninona Andriamanitra nitsontsorovinao ny firenen'ny Israely fa naka zava-boahozina dia ndao ravaintsika izay herina hozy. Lalan'ny vavaka izay ao ataontsika Kristy mandreny dia izy no hitondra ny fanamafisana ny filazana izay tsy tahaka ny ity. Mbola fa tsy avy amin'ny olombelona ny fotoana fa avy amin'Andriamanitra tokoa. Ka dia misaotra n'Andriamanitra lehibe mihitsy izahay noho ny amin'ity andro androany ity izay afany mbola miaraka manompo an'Andriamanitra indray eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao. Ka mivavaka aminao ary tompo Andriamanitra rainay satria hiteny aminay rehetra ianao
na no hoan'ny olona ato anatin'ny trano fivavahana zany na ho an'ny olona rehetra any amin'ny tokantrano misy azy sy ny toerana izay misy azy any dia miantso anao ahako mitenena ry Andriamanitra rainay fa vonina eno ny mpanomponao mitenena amin'ny sambatan'olona mitenena araka ny fombanao ihany koa ny mpanomponao dia mesaina sy fahendrena ataovy eo mbavako ny lelany efa mahay mba hisy fanambarana goavana avy amin'Andriamanitra hisy révélation lehibe ny ny tenin'Andriamanitra ho rena eto ho tonga remahoana ihany koa ny tenin'Andriamanitra androany amin'ny anaran'i Jesosy niza ndre zay afatra hoentiny eto dia ho tahin'Andriamanitra izy anio ombazany Andriamanitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia misy olona be dia be hitombo ny finoany misy olona be dia be indray velona amin'ny fanantenany misy olona efa kifa ahery izy androany ary niza marary dia didiko ny aretina hiala ao anatiny ao anatin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra ho sitrana izy ary zay rehetra ao anatiny hiady dia mandresy amin'ny anara tsarapidin'i Jesosy Kristy tompo sotra Andriamanitra raiko alleluia amen eto fanamasina androany inoko fa hiteny amintsika rehetra andao tsika hijery tenin'Andriamanitra ary Genesis toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy Jeremia toko 17 andiny fafito sy fahavalo reo no tenin'Andriamanitra na hoe andalan-tsoratra masina akatsika fampianarana eto androany tolakandro inoko fa hiteny amintsika rehetra ny fanamasina izany Genesis toko 12 eo amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy vaky toy izany tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy niny antsoin'Andriamanitra ny Abrahama sy ny vaniana ny tany Kanana sy Ezipta ary Jehova tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao ankany amin'ny tany izay sehako anao dia atonganao firenena lehibe aho sady hitanao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao ary hita izay manisy soa anao fa hanozona izay manozona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolazain'i Jehova taminy ary Lota koa niaraka taminy ary efa 570 taona i Abrahama raha niala tao arana izy ary Abrahama nitona ny Sarai vadiny sy Lota zanatralahiny mba mifanan'izy rehetra izay efa noariny sy ny olona izay efa azony tao arana dia nianga ireo ankany amin'ny tany Kanana ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy Jeremia toko 17 andiny 7 sy ny fahavalo Jeremia toko 17 andiny 7 sy ny fahavalo enga ny mba nomenina mafy ianao ary efa avakiny ty teny ty zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia ataovy amenina le izy rehefa avy eo ho tahina izay olona matoky an'i Jehova dia izay manana an'i Jehova ho tokony dia mbola nao amenina ihany koa nao amin'ny andiny fahavalo ty fa ho toy ny azo ambolena eo amoron-drano izy ianao zany izay mamaka eo anilan'ny ranolona mandeha tsy atahotra na dia avy aza ny ainandro sady ho maitso ny raviny ka tsy anay izy na dia miantona aza ny andro fa tsy tsahatra ny favokarany ny lohahevitra ianarantsika amin'ity tolakandro ity dia hoe ny faneken'Andriamanitra ho amin'ny fitahiana ny fiangonany ny faneken'Andriamanitra ho amin'ny fitahiana ny fiangonany teboka lehibe voalohany indrindra ary engako amin'ity afatra androany ity dia izao miendrika fanontaniana tonga eto isika ry havana antanikana hoe inona marina ka ny tena tongavanao eto
fatokinan'Andriamanitra ve sa hitsapatsapa fivavahana fotsiny? Maheno anko ianao any atokantrano any. Mba sendra fanojo taminao ve ao anaty Facebook dia mba nijery ianao sa matoky an'Andriamanitra ianao dia lina tanteraka amin'ny fanompona azy? Fanontaniako faharoa, tonga eto ve ianao manompo an'Andriamanitra? Tena matoky azy ve sa fahazarana na fombafomba fotsiny no ahatongavanao eto? Raha tena fatokisana an'Andriamanitra no ahatongavanao eto, raha tena matoky an'Andriamanitra marina ianao izay manaraka ny fandaharana amin'ny alalan'ny Facebook, dia tsy salasala ilaza aminao fa tena hisy zavatra lehibe tsy takatry ny saina ho ataon'Andriamanitra sy ho tanterahan'Andriamanitra aminao ao anatin'izao fotoam-pivavahana izay ho tanterahantsika izao. Halleluja! Tsy izany mantsy ry havana, ny mahatonga na nitondra fanontaniana sy nametraka izany fanontaniana izany dia izao: Andriamanitra no lasa fombafomba na fahazarana fotsiny ny fivavahana ataony na ny fanompona an'Andriamanitra izay tanterahany. Vokatra izany dia izao: tsy tena mahita vokatra izy, tsy tena mahita asa lehibe avy amin'Andriamanitra izy, ary tsy vitsy amin'ireny olona ireny ary mampalahelo dia izao: tsy tena tsapa ilay herin'Andriamanitra miasa amin'ny fiainany ka ho kivy izy soketraka, ary tsy vitsy ireo ny tena ohatra mametraka fanontaniana hoe misy fiasa ho Andriamanitra izao sa tsy misy? Ary raha misy Andriamanitra, maninona ny navelany maty antoka? Raha misy Andriamanitra, maninona ny navelany ho voafitaka? Ary misy karazan'olona nametraka fanontaniana tamiko an'izany mihitsy hoe pastera, raha misy Andriamanitra, naninona navelany voasolokon'olona ny volako? Raha nisy Andriamanitra, naninona tsy nisakana ny vadiko sy hisaraka tamiko? Ary raha misy Andriamanitra, naninona tsy nisakana ny tanako hoe azo mena olona ny volanao? Dia izao no nametrahako fanontaniana taminy. Ianao koa ve ho aminy fa misy Andriamanitra dia mba nanontany anazy ve ianao aloha hoe omeko an'ity olona ity ve mivolako sa tsy omeko? Raisiray. Satria indraindray malaky loatra ny fanomezantsika tsiny an'Andriamanitra, malaky loatra ny fanomezantsika tsiny mpanompon'Andriamanitra. Mba nanatona mpanompon'Andriamanitra ve nanontany hoe pastera, misy olona mindram-bola ty amiko aty ka ahoana? Anontaniana an'Andriamanitra aloha ve mety sa tsy mety? Na misy olona tonga mandondona atao baravarako na miantso a telefona, midram-bola ty amiko izy, mba nanontany an'Andriamanitra ve ianao? Sa rehefa nandeha ilay izy dia meno olona, rehefa voafitaka ianao, rehefa voasoloky ianao, rehefa tsy azo volanao dia Andriamanitra meno atsiny? Naninona olona tsy sakana ny tanako? Ry havano, androany aty teny aminao, be dia be ny olona mivavaka milaza fa kristiana ary manompo an'Andriamanitra fa tena tsy dia miankina loatra amin'Andriamanitra amin'ny fatokisany. Tsy tena matoky an'Andriamanitra ny ankamaroan'ny olona, ka rehefa tsy tena matoky an'Andriamanitra nefa ny ianao, dia izao teneko aminao, tsy afaka anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona izay tsy matoky azy Andriamanitra. Ny izany indrindra ty ampiandohany ty toro-teny ity dia izao no teneko aminao: ity fanompona an'Andriamanitra ataontsika, izao fivavahana ataontsika izao, dia androany any samy laza aminao, afaka hitona fitahina lehibe ho anao ane ny fivavahana izay ataontsika. Amena, halleluja. Fa mba hatonga izany hitranga, mba hatonga izany ho tanteraka, mba hatonga izany tena ho hitanao amin'izao ny ala fotoamba afaka ataontsika izao, dia miantso anao ako, matokisa an'Andriamanitra ianao. Manana olana ve ianao izao fotoa izao? Fiarefitra manoloana ny fahasairanana. Marary ve ianao ka efa tsy sitrapanafody tsony? Ary na ny dokotera mety efa niteny taminao hoe eto mihina-panafody mandram-pahafatinao ianao. Eny, izay ny fianarana nataony, izay ny fahalalana mety niratovana. Rehefa aretinao zao dia tsy maintsy mandram-pahafaty mihinana ny fanafody. Na hoe jerevana nanao échographie ianao, na nanao analyse ianao, dia efa jerevana tany amin'ny poumon-nao na tany amin'ny avokavokanao na tany amin'ny fonao, dia hita dokotera hoe misy sinina na kansera, na ihany koa hoe tena efa misy fanambarana kansera. Dokotera ity raha vao misy resaka kansera dia zao teneniny hoe tsy ho sitrapanafody tsony io, fa ity teny fahamarinana ity ny teneko aminao, izay tsy hain'ny olona natao tao aminao
ain'Andriamanitra manao an'izany. ho ain'Andriamanitra manao an'izany aminao androany. Halleloja. Zay tsy hain'ny olona nitanterana taminao, zay tsy hain'ny olona nipehena taminao, amin'ny anaran'i Jesosy ho pehen'Andriamanitra aminao zany, ho ataon'Andriamanitra atoka aminao zay manao menina mafy zany. Halleloja. Amen na fe. Tsoro vavolombelona kely amintsika fa nandresy lahatra be na tantara anankiray tao Ambohidratrimo tao ndray taona. Nisy olona mahantra, hainao mahantra, tsy manam-bola, tsy afaka makany amin'ny dokotera, marary nefany voan kansera io tongony io. Efa voan kansera io tongony io dia mekely dia aty amban'le fery be aty tokony ho tapahana ozy ny dokotera. Vola be amina tapitrisany manapaka anazy. Nitarana ny rehetrarehetra tena tsy manam-bola, very hevitra zareo. Dia indray andro nandeha nitoro-teny tamiko ireo mpiara-miasa. Dia rehefa nitoro-teny tamiko ireo mpiara-miasa dia niteny tamiko izy pastera, misy lehilahy ohatra ozy ray mpianakaviana tena voan'ny kansera. Za indray rehefa mahita olona voan'ny kansera dia velona be ny finoka, hanao zavatra indray ny Andriamanitra. Iseo indray mivoninahitra angaha. Ary ny any tiako dia izao amin'ilay tsy hain'ny olona atao foana ako ny tiako manao zavatra Andriamanitra. Eo mihitsy eny afaka miorakoraka sy mandeha tena amin'ny sale mahery ny Andriamanitra. Dia efa faly dia izao ny tena tamin'ny mpiara-mivavaka. Zao aza matahotra fanao zavatra eo ny Andriamanitsika. Velona Jesosy tsika wa. Dia nitarainy ilay olona eo ka sendra mpitoro-teny nandeha tany atokantrano zareo. Dia very hevitra daholo ny taranany. Tsy hitan'ireo taranany izay ho atao. Dia inona ozy nareo zavatra nitranga? Nanomboka antoriana ny filazantsara zareo, le marary mazava be fa tsy hitangezy atao miandro fotsiny isy roviana ny maty. Na roviana no ijanona ny fofinaiko fa dia hiala eo tamin'ity tany fantalovantiko. Efa kansera efa an'le grady ambony indrindra. Efa le tena faran'izay efa ataoko hoe efa tena mafy. Tsy hitan-tsozy eo atao. Taranankoa lany vola. En plus izay tsy manana. Dokotera tsy hitsabo bojo. Tsy mitsabo gratuit. Tsy azo atao. Amin'izao fotoana izao nahitady fanampianana man'olona renao. Misy olona mamangy efa ranom-boankazo memy fa tsy ranom-panafody. Na avarakaiky anao ary samy manana fahasahiranana ozy. Samy manana manahirana anazy. Tsy afaka monjy anao sy hanampy anao kansera zany ange. Raha mbola ity nipetraka elaela eto syméothérapie fotsiny ohatriny ny isaky ny manao Ary raha olona tsy mazaka izy dia mety voamaky ary mitondra fiantraikany hafa. Ary be dia be ny olona voan'ny kansera efa mivavahako. Dia ny anhery ny dokotera zany hoe mba ela velona n'ity lehilahy ity sy mba tonga anazy mbola hatratra dia hoe tsy maintsy atao opération tapahana le ambanin'le teny fery. Rehefa nitoriana teny zareo, tonga tao mpanompon'Andriamanitra sy ireo mpiara-miasa. Dia nitory-teny, napahirezina zareo. Raiso Jesosy fa raha matoky azy isika dia afaka ho tahiny ny fahasalamana teo sitrany. Dia zareo moa niteny eny anaiky zahaiko, inona ary moa tsy tany antsony izay ho atao. Jesosy zany sisa ny andrasana eto. Dia napahirezina zareo. Ary ny tamiko misy ilay mpiara-miasa tena naporisivo zareo atoky aloha. Fa raha tsy matoky ianao, ahoana ny ateranao amin'ny zavatra olona tsy atokisanao mavita azy marina ve? Hiteny aminao izy, za hikarakara anao za navitra anao fa tsy tonga dia izao niteny anao, vitanao ve? Miankina amin'izay na tonga anao atoky na tsy atoky azy. Tena perezina teo zareo. Jesosy mavita azy, Jesosy mpanasitrana, zay tsy hain'ny olona atao vitany Jesosy manao an'ilay izy. Dia teo ary ndao fa hain Jesosy manao opération. Fa nivavahana zareo le olona. Nanahin Jesosy izy firy mianaka. Nivavahana zareo. Nametraha tanana zareo. Ary tena mahatoky izay Jesosy fa inona zareo zavatra nitranga. Tsofina rano izy. Amin'ny anaran'i Jesosy izy fagagana amin'ity olona marary ity. Izy fanasitranana amin'ity olona marary ity. Anaovan'Andriamanitra asa lehibe eo. Fa ndray andro izy mipetrapetraka teo, tapaka ho azy le teo ambany. Natao Jesosy opération. Le naingo didiny ny dokotera. Le nainga hoe andoavana vola be. O Jesosy karakaraiko ty androany. Fa sitrana zareo niala le ambany iny. Nanaovany tompo opération mahagaga. Fa ny olona ragaga. Hoe taiza no ny didiny, taiza no ny tapahany, taiza natao opération. Zay olona efa nandresy rehetrarehetra hoe efa nandray ny olona hoe ho didina hono, ho tapahana hono, tsy manam-bola hono. Jesosy mahavita azy. Jesosy mahavita azy Alleluia! Amen na fe. Fa mba atokan'Andriamanitra iasa, mba atokan'Andriamanitra anao zava-mahagaga, mba atokan'Andriamanitra afaka monjy anao androany.
dia hoy aminao matoky azy ve ianao sa tsy matoky azy? Hatrany eo amin'io 50% tsika eo ihany zany. Lasa aloha miveriko ny fanontaniana ko matoky foana. Manoloana ny RNC-anao, manoloana ny olanao, manoloana ny fahasairananao, manoloana ny zavatra ao ataonao rehetra, matoky a Jesosy ve ianao sa tsy matoky azy? Teny any tenanao matoky ahy matoky a Jesosy ahy dia ho tonga aminao zay rehetra irinao ho tonga aminao zay rehetra tediavinao amen ve? Ry ava malala manatrika ty finaovavaka ty sy manaraka any amin'ny tokantrano any. Eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia misy toetra sy toe-panahy takian'Andriamanitra nanan'ny olona. Ary miankina amin'ny fanapahan-kevitra iainy sy andeha amin'izay toetra sy toe-panahy zay na tonga n'Andriamanitra hiditra an-tsehatra sy hiasa ny fiainanao ary ahitanao vokatra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Anisan'ny tena toetra takian'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra nanantsika rehefa manompo azy na manardea atsika dia ny fatokisana anazy. Amen na? Mila olona tena matoky azy Andriamanitra. Amen. Mila maninona hoe? Mila olona tena matoky azy. Ahoana le Jeremia toko fafito amby folo eo amin'ny diny fafito sy ny fahavalo verenako vakina dia zao voalazany tenin'Andriamanitra. Jeremia 7 amby folo eo amin'ny andininy fafito sy ny fahavalo. Le andininy fafito ny tena milaza hoe hotahina zay inona hono dia izay manana an Jehova ho tokony. Amen na? Izany hoe tsy ny olona rehetra mpiditra am-piangonana natao tahina, tsy ny olona rehetra miandrandra fitahina natao hoe tahina na mandray fitahina, fa mazava eto ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra rentsika androany zay omen'Andriamanitra atsika hoe ho tahina ho zasy anao rehefa matoky an'Andriamanitra. Alleluia. Olona iza natao ho tahina? Olona matoky an'Andriamanitra. Amen na? Io zany le toetra na toe-panahy tian'Andriamanitra nanako sy nanananao dia hoe tsika mila olona tena hoe manana fatokisana an'Andriamanitra. Satria ho tahina ozy ny olona matoky an'Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra izay milaza fa mpivavaka na kristianina no atao hoe ho tahin'Andriamanitra, fa ny olona tena matoky an'Andriamanitra marina. Amen na? Noho izany ary asa eo manomboka izao fa olona tena matoky an'Andriamanitra zasy anao. Amen. Manoloana zavatra ho ataonao, manoloana zavatra ho tanterahanao. Baiboly ary dia mampirisika asa matoky olona nareo ary voaosina izay mandrindra hono. Hainao satria Andriamanitra tiany ho any aminazy rery mifatokisantsika. Matetika nefa antsika riavana fa misy zavatra ho atao, fa misy olana mitranga, fa misy zavatra atra mafimafy atrehany. Iza malaky antsoinao voalohany setreretiny sainao? Olona. Any tonga dia mailaka be anao. Amin'izao koa moa fa tactile. Tonga dia répertoire misosa be. Ahiantso olona ianao eo. Andriamanitra teo akaikinao teo tsy niala taminao mihitsy. Teo anilanao foana niaraka taminao. Fa ohatrany hoe sarotra aminao ve miankina amin'izay atoky azy? Fa ny Baiboly dia miteny voaozina izay matoky olona. Tsara manana olona afaka manampy, tsara ny manana olona afaka misauve anao, fa ny tsara lavitra dia ny matoky an'Andriamanitra. Saty zany ve? Za tsy miteny aminao tsy ilaina miankina aman'olona, tsy ilaina fanampian'ny olona, tsy ilaina ko rehefa misy manampy anay ve tsy ho zay fitahiry zany. Raha misy olona tonga mandondomba valako hoe za hanampy anao paster Claude itiny anao ty raisiko. Fa ny amin'ny fahatokisako dia izao apetrako amin'Andriamanitra ny voalohany. Ary tsika rehetra ihany koa dia mila olona tena matoky an'Andriamanitra. Ka zao teneniko aminao teo any an-danitra ve ianao mila matoky an'Andriamanitra zany. Amen. Dia ho tahina anao tambonin'ny tany mila matoky an'Andriamanitra ihany koa. Amen na? Alleluia. Raha ny vetony toroteny izay metiko atandroany zany dia izao. Tsy maintsy ampisehontsika fa matoky an'Andriamanitra isika. Faza mandeha amin'ny fombafomba na ny fahazarana fotsiny. Raha te hita vokatra isika, raha te hita ny herin'Andriamanitra manao zavatra amin'ny fiainantsika isika, dia miantso atsika rehetra reo matokisa an'Andriamanitra ianao. Amen. Mila tena matoky an'Andriamanitra isika ry havana. Amen na?
ao ary anao jereva tsika tepoka faharoa inona ary ny dikan'le hoe matoky an'Andriamanitra e? Inona ny dika zany atao hoe matoky an'Andriamanitra izany? Voalohany, ny hoe matoky an'Andriamanitra dia midika hoe fifandraisana lalina na hoe fifamatorana matotra. Halleloja! Averiko tsara. Ny dikany hoe matoky an'Andriamanitra dia midika hoe fifandraisana lalina na fifamatorana matotra. Izany hoe rehefa tena matoky an'Andriamanitra ianao, ny atao hoe matoky an'Andriamanitra dia manana fifandraisana matotra sy nareo sy Andriamanitra. Tianao fandray aminy, manana fifamatorana matotra ianareo. Amen. Halleluja! Rehefa matoky an'Andriamanitra isika dia tsy misalasala mifandray amin'Andriamanitra. Sa tsy zany ve? Averiko tsara. Rehefa tena matoky an'Andriamanitra ny olona dia tsy misalasala mihitsy izy mandeha mifandray amin'Andriamanitra. Fa ny olona tsy matoky an'Andriamanitra, avelany aloha Andriamanitra ianao tany tsy tena hitako loatra. Fa ary zao ny hitako accès banque vetivety eny Andavamamba. Na ary misy havanay, na ary misy olo-patatra, miazakazaka ohatry ny renina metana toko bebe koa noho le Andriamanitra akaikinao. Fa androany amin'ny teny aminao, hotahina izay olona matoky an'Andriamanitra. Halleluja! Dikan'le matoky zany dia misy fifandraisana tsara lalina amin'Andriamanitra matotra ny fifandraisanareo. Ny olona tena matoky an'Andriamanitra hoy aho dia tsy misalasala mifandray aminy mihitsy, fa vonona mandrakarivo hifampikasoka sy hifanerasera aminy. Le hoe fifandraisana lalina ihany koa dia hoe sa manakina zavatra amin'ny foana ianao. Amen. Averiko tsara. Sa ianao manakina ny fiainanao sy ny zavatra rehetra ataonao aminy. Halleluja! Ary mino ianao fa afaka mamonjy anao izy na dia miady sarotra azy. Halleluja! Zay mihitsy ilay izy. Rehefa tsara ny fifandraisanao aminy, rehefa matoky azy ianao, dia manana fahasahiana foana ianao anakina ny fiainanao. Na fiainam-pitiavanao, na ny asa aman-draharaha ataonao, na ny fitaizanao zanakanao, na ny fianaranao, zay ataonao rehetra, zay ankininao amin'Andriamanitra ka matoky ianao famonjy anao izy amin'ny anaran'i Jesosy. Isay voninahitra Andriamanitra! Isay voninahitra Andriamanitra va? Amen. Mandalo lalatsarotra ve ianao zay tonga eto zao? Misy zavatra tena mahaverevitra anao angambany. Raha maha-olombelona teo izy ianao hoe sarotra kely ny fanantenana, zay zao ny ao anatinao. Fa zao ny antsoin'Andriamanitra anao io. Matoky an'Andriamanitra ianao. Andao hifandray aminy. Apetrao aminy sy akino aminy fiainanao io. Fa zao ny tenenin'Andriamanitra aminao zany. Amonjy anao ny Andriamanitra. Amonjy anao io Andriamanitra androany. Amonjy anao Andriamanitra va? Halleluja! Amen. Mbola ao amin'ilay faharoa ihany le voaloha ihany. Hoe ny hoe matoky an'Andriamanitra dia fandray tsara, misy fifandraisana lalina sy matotra. Dia arak'ilay teneniko hoe rehefa tena tsara fifandraisanao, tsy misalasala mifandray amin'Andriamanitra, fa tena mifandray amin'Andriamanitra tsika dia tsy mandeha irery zany ary tsy ho diso lalana mihitsy. Averiko tsara. Rehefa tena mifandray tsara amin'Andriamanitra isika dia tsy avelan'Andriamanitra mandeha irery ary tsy ho diso lalana zany mihitsy isika ry havana. Ka fanentanako dia ity, ripiny kristianina havana, Andriamanitra tia hifandray amintsika mandrakariva. Kanefa miankina amin'ny fatokisantsika n'Andriamanitra ihany no ananantsika fahasahiana hiankina aminy. Sa tsy marina zany? Miankina amin'ny fatokisantsika n'Andriamanitra ihany no ananantsika fahasahiana hifandray amin'Andriamanitra. Fa zany teny aminao, tsy avelan'Andriamanitra andeha irery ianao, tsy avelan'Andriamanitra hiady irery ianao, fa nandeha ho aiza na nandeha ho aiza, ary na inona ataonao, rehefa fandray tsara amin'Andriamanitra ka matoky azy ianao, ombanao ane Andriamanitra. Ombanao ane Andriamanitra. Tsy ho diso lalana ianao, tsy ho voafitaka ny fahavalo ianao, fa Andriamanitra hiaraka aminao foana rehefa tena mifandray aminy tsara isika. Amen. Halleluja! Ndao jereva tsika hoe salamo hoe salamo fito amby telopolo andiny fahadimy.
salamo fito amin'ny telopolo a dia ao amin'ny andiny ny fadimy zao voalaza ny tenin'Andriamanitra akino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoki an'Andriamanitra fa ataony tanteraka eo akino amin'i Jehovah ozy ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka amena mbola miantso atsika foana ny tenin'Andriamanitra eto na inona lalana andeha hiasa ianao ve andeha hivarotra ianao ve andeha hianatra ianao ve anao asan'Andriamanitra ve ianao andeha ho anam-pitan-dranomasina ve ianao na inona ataonao raha nomboka akinonao amin'Andriamanitra io ka matoky azy ianao dia miteny aminao ataon'Andriamanitra tanteraka daholo zay zavatra ataontsika rehetra. Halleluja. Ny mampalahelo amin'ny fiainana kristianina maro amin'izao vaninandro antsika izao tsy tena mipetraka tsara ilay fahatokiny an'Andriamanitra ary betsaka no misalasala ka tsy tena mifandray matitra amin'Andriamanitra izy fandraindray te handeha amin'ny herin'ny tenany te handeha amin'ny fahalalana maha-olombelona te handeha amin'ny herin'ny fahalalana te handeha amin'ny herin'ny vola fotsiny nefa ny ambarako aminareo ho fetra ny herin'ireny zonge tsy rehefa tsika ny obolana toko fahatelo andiny fahadimy ahoana voalazan'ny tenin'Andriamanitra oabolana toko fahatelo andiny fahadimy dia izy fantatry ny kristianina loatra izany tenin'Andriamanitra izany zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy matoki an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina ny fahalalànao manaiky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao amena matoki an'i Jehovah ozy amin'inona amin'ny fonao rehetra fa aza miankina ny fahalalànao tsara manana fahalalàna tsara manana fahaizana tsara manana olona manampy mahafinaritra manana olo-patatra fandroany amin'ny teny aminao ataovy lohalaharany ny fahatokisana an'Andriamanitra. Halleluja. Amen ve ry havana Andriamanitra eka mavita azy manana ny eritsaito ainy raha iankina amin'io Andriamanitra io ka toky azy ianao dia miteny aminao fanomboka amin'izao vaninandro tenenako aminao zao izy zavatra lehibe sy takatra ny saina ho hitanao ho tanterahan'Andriamanitra ho ataony amin'izay manao mainina mafy ane izany. Halleluja. Amen. Amen. Ny fifandraisanam-po akaiky dia akaiky dia mariky ny tena fahatokisana an'Andriamanitra zany averiko ihany ny fifandraisanam-po akaiky dia akaiky dia mariky ny tena fahatokisana tanteraka an'Andriamanitra mihitsy zany. So matsy tenenako amintsika azo fandraisana daholo ny akamaroan'ny olona eto ambonin'ny tany kanefa tsy ny olona rehetra ry havana no azo ilazana ny olona sy ny ady hatrehanao sa tsy marina zany azo fandraisana daholo ny olona maro afaka fandray ny akamaroan'ny olona ianao fa ty tenenako aminao tsy ny olona rehetra ke nitantarana ny olanao tsy ny olona rehetra ke nitoroana ny adinao sa tsy marina zany dia midika izany fa tsy hoe fifandraisana tsotsotra ny tadiavin'Andriamanitra na hoe fifandraisana moramora ny ilain'Andriamanitra aminao fa izao le fahatokisana dia fifandraisana lalina mihitsy ao aminao sy Andriamanitra na hoe fifankazahoana ao am-po. Halleluja. Raha mbola mitovy fifandraisana ao amin'ny olona fifandraisana amin'Andriamanitra mantsy dia mbola tsy tena matoky tanteraka an'Andriamanitra ianao averiko tsara fa manan-danja izany tebika izany. Raha mbola mitovy amin'ny fifandraisana ao amin'ny olona ny fifandraisana ao amin'Andriamanitra dia mbola tsy tena matoky tanteraka an'Andriamanitra ianao zay fa ataovy mihoatra lavitra noho ny fifandraisana ao amin'olona ny fifandraisana ao amin'Andriamanitra. Ataovy mihoatra lavitra noho ny fahatokisana olona ny fahatokisana ao an'Andriamanitra. Matoky an'Andriamanitra ozy fa aza miankina loatra amin'ny fahalalànao. Amen. Andriamanitra zany dia izao manetana izy miantso ny olona mpanaradia azy hoe asehoy ary fa tena matoky ahy ianao. Amen. Manoloana ny ady hatrehanao, manoloana ny olona nasezadrainao, manoloana zavatra talalovanao dia te hiantso anao Andriamanitra androany hoe matokisa an'Andriamanitra ianao fa izy andamina n'izay zavatra ataonao. Tsofoko rano amin'izao fotoana izao ho alamin'Andriamanitra ny fiainanao, ho alamin'Andriamanitra ny fiainanao Izy fiainana be dia be eto amin'ity taona 2 sy 4 ity
fiainan'olona fa zao ny ho tain'Andriamanitra ny antsika rehetra momba antsika ny tompo androany. Amen. Zay zany ny voalohany. Ny atao hoe matoky an'Andriamanitra dia maninona? Manana fifandraisana lalina sy matotra amin'ny fiarahana aminazy. Amen na? Ahoana ny tenin'ny Joba toko 2:20 andininy 2:20. Joba toko 2:20 andininy 2:20 dia miteny manao hoe mifankazara amin'ny tsy toa dia hiadana ianao ary izany no atongavany fitahiana ao aminao. Amen na? Mifankazara amin'iza hony? Tiany ambaratra hoe mifankazara amiko, manana fifandraisana matotra aminay ianao, fa sady omeko fiadanana ianao ary izany anko ny loharano atongavany fitahiana aminao. Ohatran'ny kely ny amen anao. Zany hoe antsoin'Andriamanitra isika rehetra tena nana fifandraisana matotra, ifandray tsara aminazy. Amen na? Raha tsorina zany ny tapany voalohany hoe inona midika inona le fifandray le fatokiana dia midika hoe fifandraisana matotra na hoe fifandraisana lalina. Ka hoy aminareo ny fifandraisana zany amin'Andriamanitra no atongavany fitahiana ngezabe amin'ny fiainantsika. Amen na? Ny fifandraisana matotra na fifandraisana lalina amin'Andriamanitra no atonga ireo karazam-pitahiana hirotsaka amin'ny fiainantsika. Ka raha matoky an'Andriamanitra ianao, ho tsara fifandraisana aminy ianao, dia tsofoka rano ianao, ho tahiana tahaka ny Abrahama antsika rehetra. Halleluja. Faharoa ary, midika inona ihany koa ilay hoe fatokisana an'Andriamanitra? Voalohany izany midika hoe fifandraisana lalina sy matotra natao hoe matoky an'Andriamanitra. Faharoa, midika ihany koa hoe ho fankatoavana tsy misy salasalana no hoe matoky an'Andriamanitra. Midika ho fankatoavana tsy misy salasalana ny atao hoe matoky an'Andriamanitra. Ohatra anankiray izao, le Genesis toko 12 izay nivakitsika tany am-piandohana. Ndray andro Andriamanitra dia nisy hevitra tao am-pony. Nisy inona tao am-pon'Andriamanitra? Nisy hevitra tao am-pon'Andriamanitra tiany ho tanterahana tamin'ny Abrahama. 570 taona i Abrahama tamin'izany fotoana. Nipetraka tao amin'ny fianakaviana, nipetraka tao amin'ny tanindrazana, nipetraka tao amin'ny olom-patana. Ary tao izy dia nivelona sy niaina. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia niantso an'i Abrahama Andriamanitra, mialay eo amin'ny taninao sy ny havanao ary makanesany amin'ny tany izay ho asehoko anao. Salasala ve i Abrahama? Fa ahoana ny voalazan'ny Baiboly? Dia nandeha i Abrahama. Dia nandeha i Abrahama nefa tsy fantany izay toerana hitondran'Andriamanitra azy. Nandeha izy, ry havana tonga eto, tia anytany anao raha misy olona tonga ao am-baravaranareo dia miteny aminao hoe mialay eto amin'ny taninao sy ny havanao sy eto amin'ny tranonareo dia ndao ary hiaraka amina. Tsy tonga dia izao mifantany apetraka hoe fa hoaiza dia izy ianao. Fa raha olona fantatrao tsara, raha olona hainao tsara le olona ary tena atokisanao, tonga anao dia aninona? Akatoza ilazaina ianao ray andeha tsy ampisalasalana. Dia ohatr'izany mihitsy ry havana ilay izy raha tena matoky an'Andriamanitra isika, raha tena misy fatokisana an'Andriamanitra ao anatsika dia tsy hisalasalantsika akatoza etenenina. Amen na hoe? Ny olona tena matoky an'Andriamanitra dia tsy misalasala manoloana izay tenenina. Izay natonga ny Abrahama hoe raha Andriamanitra indray dia matoky azy fa izy rehefa miteny izy rehefa manambara, izy rehefa milaza ka makatoy ny teniny ako dia misy fitahiana ao ambadika izay ho tanteraka amin'ny fiangonana anay izany androany. Halleluja. Ny atao hoe matoky an'Andriamanitra ianao dia izao, tsy misalasala ianao makatoy izay tenenina. Tsy misalasala ianao makatoy izay lazaina tahaka ny Abrahama. Lasa izy nandeha, na dia efa 570 taona azy dia lasa izy nandeha.
fa zao ny tenen'Andriamanitra, alehibe dia alehibe ny anaranao ahako, hitanao ahako, anosona zay manosona anao ahako, hotahiko zay manisoa anao, ary hotahina ihany koa tamin'ny taranakao. Aleluia, amen na fe. Dia izay indrindra ny tenenako amin'ny fiangonana. Raha tena misy fatokisana an'Andriamanitra ao amintsika, raha olona tena matoky an'Andriamanitra isika, andaontsika ho ampisehoantsika fa mankatoy ny teny. Akatoy zay lazainy tsy ampisalasalana. Fa ity ny zavatra teneniko aminao, fa maninona ka be dia be ny olona mivavaka tsy mankatoy an'Andriamanitra. Maninona misy olona karazana kristianina maro tsy mety mankatoy zay lazain'Andriamanitra, satria tsy tena matoky an'Andriamanitra izy. Ohatra misy salasalana eo alohany, hoe raha katoaviko ty, dia inona ny trango ao ambadika? Raha katoaviko zao, dia inona ny seho ambadika izany? Fa i Abrahama tonga dia nankatoy tsy ampisalasalana, ohatra ny eto Androndrakely, ohatra tsika rehetra. Dia niainga Abrahama, dia neto ny vadiny, dia neto koa sanatralany, dia lasa izy ireo nandeha, dia neto ny fanana sy ny olona azony, dia lasa izy nandeha, na dia tsy fantany ary zay hitondran'Andriamanitra azy. Satria olona natoky an'Andriamanitra izy, dia tsy salasala izy, sao dia very any ary, sao dia rava any ary ny fiainako, sao dia ohatra zao, sao dia zao. Ny olona rehefa tsy matoky dia misy salasalana be dia be miao ao anatin'ny saina. Fa raha tena matoky an'Andriamanitra isika, dia ndao ankatoavina tsy ampisalasalana ny tena. Amen na! Averiko ihany, raha tena matoky an'Andriamanitra isika, andao ankatoavina tsy ampisalasalana zay teneniny sy zay lazainy amintsika. Amen na! Genesis 2:20 zao ohatra, manomboka andininy voalohany sy ka hatramin'ny fahatelo, dia zao voalaza ny tenan'Andriamanitra. Genesis 2:20 dia manomboka andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo, dia zao voalaza ny tenan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany zavatra izany dia ny zanan'Andriamanitra toetra Abrahama. Ka hoy Andriamanitra taminy, ry Abrahama ô, aroy izy inty aho. Aroy Andriamanitra, eto ny zanakao ny lahatokanao zay tianao dia Isaka, ka makanesany amin'ny tany Moria, ary atero izy ho fanatitra hodorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray zay lazaiko aminao. Ary ny fomaraina koa Abrahama dia nanisy laselony boriky, ka nitondra ny zatovon-drolahy, tondra ny zatovon-drolahy koa niaraka taminy sy Isaka zanany. Ary namaky ny hazo ataina amin'ny fanatitra hodorana izy, dia niainga ka nakany amin'ny tany zay efa nalazain'Andriamanitra taminy. Tonga dia vakitsika 9:20. Dia zao ny tenenin'Andriamanitra, ary amin'ny taranakao no hitahiana ny firenetra ambonin'ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Satria naninona hony? Satria nanaiky ny teniko ianao, dia hotahina ozy ny taranakao, ary amin'ny alalan'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Amen na! Ndray andro Andriamanitra dia mbola nyzany fatokisany Abrahama anazy. No zany Andriamanitra toetra izy mbola matoky avy Abrahama, tahaka lefa nitenenako ko azy tany aloha be, efa taona maro tany aloha, 50 taonany maro. Mbola ao ve izay fatokisany an'Andriamanitra zay? Mbola mipetraka tsara ve le fatokisany an'Andriamanitra? Dia no zany Andriamanitra toetra i Abrahama dia natsony, i Abrahama, hoeto le tokanao, tianao, fanatitra hodorana. Fanatitra atao inona? Misy nivingivina misy enjany izy zany. Atero fanatitra hodorana ho any amin'ny tendrombohitra Moria ozy. Lay tena tianao dia le tokanao, dia Isaka ny anarany. Dia ozy ny Baiboly hoe lasy Abrahama naka ny zatoviny, rolahy naka ny Isaka zanany, namaky ny kitay azo andorana n'le fanatitra. Dia lasa ry zareo nandeha. Dia rehefa nandeha zareo fananina izy nandeha ry havana, fananina izy ny tonga dia nankatoy, satria olona matoky an'Andriamanitra. Ny olona matoky an'Andriamanitra zany dia izao hoe mampiseho fanekena sy fankatoavana to tahaka nataony Abrahama. Fa rehefa nentin'ilay zanany, rehefa nentina atao mifanatitra, rehefa napetraka teo ambony kitay azo, dia akory ny agagana ho ianao? Rehefa andeha hamono an'ilay zanany Abrahama, anindrona ny tanany tamin'ny zanany, dia zao voalazan'ny Baiboly hoe nisy anjely niatso avy any an-danitra ka niteny manao hoe ry Abrahama,
asa maninitra ny tananao amin'zaza, asa maninona sekory ianao, fa hitako fa olona matahotra ianao, ka tsy narovanao tamiko na dia nitokanao azy. Dia andiny mivala ambe folo. Dia zao ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny taranakao ny taina ny firenena. Satria nakatoa ny teniko ianao. Nanatanteraka izay nilazaiko. Hainao fa nanin'Andriamanitra ny teny amin'ny alalan'ny taranakao no hitaina ny firehetra ambonin'ny tany. Satria natoky an'Andriamanitra Abrahama. Ka nakatoa izay tenen'Andriamanitra hoe ilay zanany no sahany. Netiny tena tenen'Andriamanitra tsy salasala. Dia vokatra fakatoavana. Dia midika ho fatokina izany. Ny fakatoavana dia midika hoe fatokina. Na ny fanekena ihany koa dia midika hoe fatokina ihany koa. Ka hoy aminareo izany izay tonga eto na manaraka ny fandarana any an-trano. Ny fatokisana dia mila aseho amin'ny alalan'ny fanekena izay zavatra ampanaovina. Ny fatokisana dia mila aseho foana amin'ny alalan'ny zavatra izay ampanaovina. Amen. Na inona ampanaovina anao dia aseho foana fa olona manaiky ianao, olona matoky ianao. Amen na. Halleluja. Zany na tonga ny fitahiana hirotraka eo amin'ny fiainanao. Ny fisalasalana matsy, ny fisalasalana manoloana ny teny izay ampanaovin'Andriamanitra antsika dia midika fa tsy fatokisana avy hatrany izany, averiko ihany. Ny fisalasalana manoloana ny teny izay ampanaovin'Andriamanitra antsika dia midika avy hatrany fa tsy fatokisana izany. Taka tsy matoky ianao, matoana misalasala. Dia taka hoe tsy matoky izany ianao, hoe tena marina ve izany, tena misy vokatra ve izany, anaisako valipiti ve izany, dia rehefa misalasala ianao dia midika avy hatrany izany fa tsy fatokisana ry havana. Fa ny olona anankiray tena matoky dia tsy misalasala eo pakatoavana, fa vonona mandrakariva. Manaova amenna mafy. Amenna. Ohatra anankiray zao Jaona toko 2:5. Jaona toko 2:5 zao dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa nisy mpakaram-bady tao akany tao Galili dia i Maria izay mitondra n'ilay olana tany amin'i Jesosy dia nanomboka nakato amin'ireto mpanompo izay mpandahatra fanasana. Dia zao ny afatra ny tenen'i Maria eo amin'ny Jaona toko 2:5. Ataovy izay asainy ataonareo. Ahoana hony? Ataovy izay asainy ataonareo. Rehefa tena matoky an'i Jesosy ianao tsy misalasala ianao fa manao avy hatrany na hoe mankatoa izay teneniny. Naova amenna mafy. Amenna. Raha olona misalasala ngerana na tsy matoky dia hoe rano ve rangahy dia vadika divay. Mbola tsisy olona nanao divay tamin'ny rano izany rangahy fa rehefa miaraka amin'i Jesosy indray ty vao mahita an'izany hoe rano mangatsiaka no menan'ny olona dia hoe divay hono ny anarany. Fa ny olona matoky dia tsy misalasala fa mankatoa avy hatrany izay rehetrarehetra lazainy. Amena. Halleluja. Ry havana tonga eto amin'izao toerana izao sy manaraka ny fandaharana. Ny fankatoavana no mamaritra ny fatokisana an'Andriamanitra. Amena. Ny fankatoavana hoy aho no mamaritra ny atao fatokisana an'Andriamanitra. Afaka miteny daholo matoky an'Andriamanitra ke ny olona rehetra. Afaka miteny daholo matoky an'Andriamanitra za. Fa eo pankatoavana hitana ny tena izy. Tena na zany akaiky eo pankatoavana ny hitana ny tena izy hoe. Raha misy olona anankiroa zao niaraka tanin'ny Abrahama ka samy takina ny zanany hoe i Abrahama teneny koa akaikinao eto ny zanako koa mba hiaraka misaka ho aterina. Dia hita eo izay tena matoky. Sozy le anankiray ianao nefa mpivavaka be loatra any. Sa tsy marina izay? Fa ny olona matoky dia tsy misalasala fa savy hatrany. Ataovy izay asainy ataonareo. Amen. Na vavaka io dia ataovy io satria ianao matoky an'Andriamanitra. Na fanatitra io dia ataovy satria ianao matoky an'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra io dia ataovy satria ianao matoky an'Andriamanitra. Ampafolon-karena io dia ataovy satria ianao matoky an'Andriamanitra. Famasinana io dia ataovy satria ianao matoky an'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Famtinako an'ilay faharoa zany dia hoe ny atao hoe matoky an'Andriamanitra dia sa mankatoa tsy ampisalasalana izay rehetrarehetra teneny. Zay natao hoe matoky an'Andriamanitra ianao. Amen.
tahaka nataony Abrahama, tahaka nataon'le mpanompona novon-drano mangatsika, tsy ny salasala mihitsy fa mahatoky izy Jesosy tsy mamitaka izany. Saty zany ve? Fatelo! Amaranako ny afatra ary dia hoe midika inona ihany koa ilay atao hoe fahatokisana an'Andriamanitra. Somary andeha lavitra kely angambany hanazavantsika. Raha misy olona namanao, na olona fantatrao, na olona mamoitra amin'ny fiarahamonina, misy anao na ao amin'ny toeram-piasana misy anao, tena mahafinaritra mihitsy miaraka aminy, tena tia fiarahamonina izy, tena tia mifandray aman'olona izy, dia miteny amin'ny fa misy miteny anarany ihany, ihany inao tena mahafinaritra. Dia ahoana koa izy ny ataonao aminazy? Tena tsara mihitsy iny a. Tena za koa fanaraka tamin'iny, tena mahafinaritra anahy mihitsy iny. Ao amin'ny fiarahamonina misy ane tena ohatr'izao. Izany hoe ianao zay efa mahafantatra, ianao zay efa nifandray, ianao zay efa nahita ny lasa maninona, lasa manandratrandratra an'ilay olona sy mankalaza anazy foana. Lasa manandatra azy ianao, lasa midera azy ianao, lasa mankalaza anazy ianao, satria olona mamiotra, olona tsara fifandraisana tamin'ny fiarahamonina, olona nanao soa, olona tia fandrindrana amin'ny fiarahamonina, dia ny olona rehetra mpiray monina raha ireny aloha dia olona ohatr'izao hoe tsara ireny. Fa naindray vao maheno ny anarany sasany dia zao ny teneniny dray. Raha irevy e! Oka fotsiny ozy ny sasany, moako ho tandrina, dia aoko ho mairo. Fa ny olona anankiray tena mahafinaritra, ny olona anankiray tena tsara lasa, dia tsy izy manan-kalaza ny tenany sy midera ny anarany, fa ny olona manandratra anazy. Dia ohatr'izay koa ry havana. Raha tena matoky an'i Jesosy ianao, raha tena mino ny asa lehibe ataony ianao, raha matoky ny asa-pamonjeny ianao, dia ianao mila manandratra sy mankalaza azy foana. Lo hitehaka ho antovisika rehetra. Fatelo zany dia izao, ny atao hoe matoky an'i Jesosy ianao na matoky an'Andriamanitra, dia ianao sa manambara sy mankalaza ny anarany any amin'ny olona rehetra. Amenna! Sa manambara ny asany ianao ary mankalaza ny anarany any amin'ny olona rehetra. Ny olona atokisana ry havana dia tsy maintsy ankalazaina foana ary dia raina eny anivon'ny fiarahamonina misy anazy. Ny olona atokisana dia tsy maintsy ankalazaina foana ary dia raina foana izy eny anivon'ny fiarahamonina, eny anivon'ny toeram-piasana, dia misy midera anazy foana, misy mankalaza anazy foana. Ary ny olona atokisana ihany koa dia izao, ho relaza n'aiza n'aiza. Sa tsy marina izany? Dia izao koa ny teneniko aminao ary. Raha pino ianao ka mbola tsy niresaka momba an'i Jesosy tamin'ny olona hafa, raha pino ianao mbola tsy nilaza ny fahatsaran'Andriamanitra tany amin'ny olona hafa, dia hoy aho hoe sao dia mbola tsy tena matoky azy ianao. Misy olona nitaraina olana aminao, misy olona nitaraina fahasaranana aminao, misy olona nitaraina aretina aminao. Efa mba nankalaza an'i Jesosy ny teny niasany tamin'ny olona ve ianao? Efa nanambara momba an'i Jesosy taman'olona ve ianao? Za zao teny aminareo fa na iza olona tonga manatona anahy eo ka hiteny marary mafy tsy sitrapanafody tsony, na hiteny teny efa tena potika sy rava ny fiainana, za nga misalasala zany, tonga dia teneniko eto amin'i Jesosy fa vitany io. Sako tsy misalasala sao dia mba tsy vitery tompoka za nitan'ny olona ety tany dia zahako no kapohany. Na za no tabatapany ao ary pastera, aiza kory le zavatra? Tonga dia sa ho eto ao amin'ny tompo Jesosy mavita azy, hainy Jesosy mamonjy anao, hainy manasitrana anao, hainy mamany olo anao, hainy mampandresy anao, ho eto ao aminy io fa vitany io, satria za matoky azy. Fantatro ny heriny, fantatro ny azany, fantatro ny zavatra vitany, dia tsy miaotra mankalaza sy milaza ny asany any amin'ny olona rehetra, midera azy any amin'ny olona rehetra ahako, satria fantatro ny zavatra vitany. Ka raha mpino kristianina ianao, milaza ianao fa matoky an'i Jesosy, manomboka androany mampirisika anao mandana lazao amin'ny olona rehetra Jesosy, lazao amin'ny olona ny asany, dia raha izy fa izy le mahay zavatra rehetra. Amen. Alleluia. Farany ary amaranako izao tenin'Andriamanitra izao. Ny fahatokisana an'Andriamanitra io dia io ny miantso fitahiana itoy amin'ny fiainana ho avy. Ny fahatokisana an'Andriamanitra ihany koa dia miantso fitahiana tsy manapetra izy io. Noho izany fiangonana manatrika ity fitaovako ity soana rehetra izay manatrika manaraka ny trano, miantso anao ako, matokisa an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Na inona zavatra misy aminao, taka ny joroko vavolombelona teny aloha,
fa tsy vitan'ny olona aminao ho vitan'i Jesosy aminao eo. Fa ny tediavin'Andriamanitra mila maninona? Mila matoky azy. Tompony hitantsika rehetra ndaontsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Raha eo misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny teny izay nampitondrainao ateto. Voninahitra ho anao ray zanaka fanahy masina. Matoky Tompo fa manomboka hipetraka hompon'ny olona ny fahatokisana anao. Miteny eny Jesosy tena matoky anao ahako. Tena matoky anao ary tsy salasala tsony akatoza ilazainao. Ifandray tsara aminao ahako tahaka ny Joba. Manomboka izao Andriamanitra dia ilaza ny asanao ahako. Matoky anao ahako. Mavita azy anao hoe matoky anao ahako. Ilaza ny asanao ah. Idera ny anaranao ah. Anambara momba anao rehetra ny amin'ny olona rehetra Andriamanitra fa tsy salasala tsony ah hoe tena matoky anao manomboka izao. Samy ary mivavaka. Samy mivavaka. Samy mivavaka. Samy mivavaka. Tena anao vavanao fa matoky an Jesosy ianao. Hoe tao amin'ny olonanao rehetra. Raha hatramin'izay ianao zatra nitoky taman'olona. Manomboka izao andao hitoky amin'Andriamanitra. Andao hitehitra amin'Andriamanitra. Andao hitoky amin'ny Jesosy. Fa vitany io. Maria rehefa nitoky tamin'i Jesosy dia mivadika lasa mivadika divainy raha makatsika. I Abrahama rehefa natoky an'Andriamanitra dia afaka nisy zanak'ondry voasaringotry ny kriatrala teo akaiky ny Isaka. Raha matoky an'Andriamanitra ianao dia isy fiadanana ngezabe ro tonga aminao fitahina. Ho ataon'Andriamanitra milama amin'ny fiainanao rehefa matoky azy ianao. Andao roatsika fanahy misalasalana. Andao roatsika fanantahotra. Toeritsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Apetrao folony tananao dia roay fanahy tsy fankatoavana. Fanantahotra. Fanahy misalasalana. Toery zany. Le mahatonga anao tsy matoky an'Andriamanitra. Toery zany androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miala fanahy tsy fankatoavana. Fanantahotra. Fanahy tsy fahatokisana an'Andriamanitra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fiangonana mahatoky an'Andriamanitra zao fiangonana izao. Angina isika rehetra. Avelao hipetraka eo amin'ny fonoan'ny tananao. Jesosy io. Matoky anao zay manomboka izao. Tsy salasala intsony. Manoloana ny herinao. Tsy salasala intsony. Manoloana ny fankatoavana izay lazainao. Fa tena matoky anao zay Jesosy. Ary na iza tonga eto amin'ity toerana ity na manaraka ny tokantranony ihany. Ho tonga olona matoky an'Andriamanitra ny olona izany. Ary zay matoky an'Andriamanitra rehetra dia be fitahina izy. Zay matoky an'Andriamanitra rehetra dia ho tahin'Andriamanitra izy. Ary na inona ny zavatra mitranga sy miseho amin'ny fiainana. Satria matoky an'Andriamanitra izy dia hamonjy izany olona izany Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tahin'Andriamanitra tompoko. Misy hira anankiray ataontsika milohan'ny amaranana ny fotoana. Haleluya. Haleluya. Mino fa nandray ianao androany a. Mino fa nandresy ianao teo anatin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra tao dia tena ho ainy ao anao tokoa a. Hitondra hery ho anao a. Hitondra fahasoavana ho an'ny tontolon'ny andronao a. Andao tsika hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Asandratrika satria efa nasandatra izy a. Ary ny fiainantsika dia misandatra miaraka aminazy. Ndao tsika hidera sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Asaka kavu
Efana Santa Tizi, Efana Santa Tizi, Efana Santa Tizi, Efana Santa Tizi. Isino tupundak panjakani panja. Efana Santa, Efana Santa, Efana Santa Tizi, Efana Santa Tizi, Efana Santa Tizi. Se sono capite, o meu acaba narirai di baba kaua. Efana Santa Tizi, Efana Santa, Efana Santa Tizi, Efana Santa Tizi, Efana Santa Tizi, Efana Santa Tizi, Efana Santa, Efana Santa, Santa, Efana Santa Tizi, Efana Santa Tizi, Efana Santa Tizi, Efana Santa Tizi. Tsika te tanana mafy famezatsika voninahitra an'Andriamanitra. Halleluja! Efa faranatsika moa ny fotoana ny fivoritsika zany dia miverina ohatrany tamin'ny taloha ihany hoe talata roamby folo dia alakamisy ihany koa roamby folo. Ny maraina moa dia samy misy fivadikanina na ny talata na ny alakamisy zany. Ny alady zany dia manomboka amin'ny enina, amin'ny valo, amin'ny folo, amin'ny roamby folo ary amin'ny ora dia misy fotoam-bavaka avokoa. Ho faranantsika ny fotoana ka ho famaranantsika azy dia andaontsika hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra.